La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nimkiuka ny fahombiazana. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, il est tirony fahombiazana. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanaovan'ireo solombavamboaka mpanoana ny fitondrana amboletra ny fandanina ireo volavolan-dalàna miisa 3 ifen'ny fividianana izay natolotry ny mpitondra HVM. Tsy nasipantsina izany ary lany ihany koa ny lalàna ifeny ZES nandresy tamin'ity androany ity ny herin'ny vola ho ny solombavamboaka avy amin'ny malagasy miaramiainga mapara tim ary ireo tsy miankina. Miaka-midina ny vidin'ny solika tato anatin'ny 420 ora monja. Miembotra indray ve zany ny fanjakana inona ny fifanarahana farana natao tamin'ireo mpanjara solika fifanarahana politika avo lenta no misy amin'izao fotoana izao vorano fanazavan'ny paitokarena iray. Tsy mahazaka ny fifamezivezena arabaritra eto Madagasikara intsony seranantsambon'ny Tomasina antony fitarazona ny asa sy fitsoan'ny entana ny toerana izany raha ny fanazavan'ny avy amin'ny ministeran'ny indostria ankilan'izay dia goavana ny fatiantoka ateraka izany ho an'ireo mpandraraha. Nitrangana fanafian-dalo indray ny farany herinandro teo tany Alakamisy Ambohima Fianaratsoa. Nisy ny aina na foy nitora ny fokon'olona ny fatin'ireo dahalo laviny mbalan'ny mpitandro ny filaminana. Maresaka iraisam-pirenena araka ny fantaterana omaly anotomandry teo amin'ny 120 taona ny Winnie Mandela vatiny Nelson Mandela very andry Afrika Atsimo amin'izao fahalasana izao hoy ny filoham-pirenena afrikanina tatsimo. Nadidinireo aranao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vava manasano ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny fananana botsika ny vaovao dia nanaovan'ireo solombavamboaka mpanohana ny fitondrana amboletra ny fandaniana ireo volavolan-dalàna miisa 3 ifen'ny fividianana izay natolotry ny mpitondra HVM ary tsy nasipantsina moa izany ary lany ihany koa ny lalàna ifeny ZES nandresy indray tamin'ity androany ity ny herin'ny vola hoy ireo solombavamboaka avy amin'ny malagasy miaramiainga mapara tim ary ireo tsy miankina fanidiny rary sonna iandry. Nataon'ireo solombavamboaka milaza ho mpanohana ny fitondrana amboletra androany ny fandaniana ireo volavolan-dalàna miisa 3 ifen'ny fividianana natolotry ny mpitondra HVM ka tsy nasiam-panitsina. Amin'ny lalàna fehizoro-toy ireto lalàna ifen'ny fividianana ireto dia tsy maintsy ny atsasa-manilan'ireo solombavamboaka miampy iray no mandany izany hoe 7 solombavamboaka. Raha tsy aivana solombavamboaka miisa 7 ireo mpanohana fitondrana HVM ireo tamin'ny talata 20 martsa fotoana tokony nandaniana ireto volavolan-dalàna ireto tamin'ny famaranana ny fivoriana tsaram-potoana faharoa no nitsipaka tanteraka ny andaniana ireto volavolan-dalàna ireto ka nangataka fanemorana tamin'izany fotoana izany. Taorian'ny fiaonana teny amin'ny Pandora tanety be vato anefa izay ambaran'ny solombavamboaka avy amin'ny malagasy miaramiainga mapara tim ary tsy miankina fa nanambazana vola sy nanaovana kolokolo tamin'ireo solombavamboaka vitsivitsy dia nanjary solombavamboaka miisa 7 izy ireo no nandany ireo lalàna ifen'ny fividianana sy ny lalàna ifen'ny ZES tamin'ity androany ity. Isan'ireo solombavamboaka nanampy isa ireto solombavamboaka mpanohana amin'ny fitondrana ireto ka nahatratrarana ny Antsasamanila ny solombavamboaka avy any Antsiranana faharoa Aser Ahmad
Ny Vrufin voafidy tany Farafangana, Ralin-Janahary Tsitoaina Valy Mandresy voafidy tany Kalamavony ary Ravelson Ludovique voafidy tany Mahabo. Noho ny fisian'ny fanambazana vola sy kolikoly ireo solombavambahoaka maromaro dia nametraka fitaranana eny amin'ny Voamera maleo tena misahana ny kolikoly na ny Bianco ireo solombavambahoaka avy amin'ny Malagasy miara-miainga, Mapara, Tim ary tsy miankina arak'izao ambaraka ny solombavambahoaka Tody Arnaud izao. Manoloana ny fisian'ny kolikoly avolenta nitranga ato amin'ny Assemblée nationale dia tsina fa fifidianana an'ireo député mba hampandana an'ilay lalàna tsy nasiana fanovana. Izay manana proof. Manana proof zay mitovy aminareo journaliste ary efa matratra any amin'ny 50 millions d'ariary anoany ny tontony ny vola efa voarain'ireo député tsirairay ireo. Manoloana an'izay tsy afaka angina izay avondrona solombavambahoaka mijoro eto. Ny fanapahan-kevitra efa niraisinay dia tsy maintsy nametraka fitoriana any amin'ny Bianco. Ity ny fitoriana efa tonga any amin'ny Bianco. Fa ity fitoriana tia dia tsy maintsy natao ny fanarahan-dalàna rehetrarehetra. Zany hoe tsy maintsy naka huissier zay iservirany ty acte tia amin'ny tompona andraikitra voalohany ato amin'ny Assemblée nationale dia tsy iza fa ny président ny Assemblée nationale. Efa eto anatriantsika ny huissier Andry sy huissier Landria. Ankoatra volavolan-dalàna ifeny fifidianan'ireo dia mbola nasisikireto solombavambahoaka milaza ho mpanohana amin'ny fitondrano reto nolaniana ihany koa ny lalàna ifeny ZES na ny zone économique spéciale izay efa namohan'ny ACC didy fandavana, efa nanaovan'ireo fiarahamonim-pirenena maro fanakanana, efa nanaovan'ny FMI fanamarinana ary efa nolavy ny fivoriam-beny tena-miram-pena indroa ny sesy ny fandaniana azy saingy izao natao aletrezana sy amboletra izao nolanina tamin'ny fivoriam-be androany ity. Fanamporofona ny fisian'ny fihaonana teny amin'ny Pandorivato dia indro atolotranao ity sary voaray tena an-toerana ity nandritra ny andron'ny alatsinainy fa 2 aprily lasa teo. Namseho ny herin'ny vola teny amin'ny Pandora Ivato Maly mifamezivezy teny an-toerana moa ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernement hatramin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement nitady ny fomba rehetra mpandanina ny lalàna amin'ny feny fividianana indro fitinina aminao ny zava-nitranga teny an-toerana io na saina. Ety amin'ny Pandora Ivato no misy anay amin'izao fotoana izao amin'ny 10 sy sasany toerana izay ivorian'ireo solombavambahoaka manohana ny fitondrana HVM sy ny eo anivon'ny mpanatanteraka. Raha ireo solombavambahoaka hitany famezivezy tety an-toerana dia teo ny député Nicolas Aviany Petroka, ny député Nambodratrimo Luc Ratsimbazafy, Emile Fonje Philobert voafidy tao Ambovobe Androy. Teo ihany koa ny solombavambahoaka Vonalaroy voafidy tao Brickaville. Hita tety an-toerana koa ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement toy ny ministre ny Jone, ny ministre ny fampianarana ambony, ny ministre ny serasera ary ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Mahafaly Solonandrasana Olivier. Ity farany izay niala tety an-toerana tamin'ny 7 sy 7. Raha ny fantatra amin'izao fotoana izao dia efa mifaly ireo solombavambahoaka efa voazara ny vola izay nifanarahan'ny andaniny sy ny ankilany ary iroso amin'ny fampandanina ny lalàna ny andro ny rampitso.
Nanomboka ny alan'ny alakamisy fa 7 ny volana martsa lasa teo no nandeha ny feo fanavondrona tamin'ny toerana iray ireo solombavambahoaka HVM sy ireo pomba ny fitondrana. Hitadiavana ny fomba rehetra andaniana tsy asipantsiana ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana izay efa nokiany ny herivelona maro teto amin'ny firenena. Fantatra fa tao amin'ny Pont d'Or no namorina azy ireo ary ny andro ny omaly no namaranana ny fivoriana nanapana ny vola hotakalon'ny fandaniana izany lalàna izany. Tonga teny an-toerana ny mpanao gazety nanamarina izany nanomboka ny maraina hatramin'ny 1:20 alina. Hita teny an-toerana avokoa ireo solombavambahoaka nivadika ho HVM sy ireo solombavambahoaka pomba ny fitondrana. Ny maraina nivezivezy niditra sy nivoaka ny vavahady ny sasany tamin'izy ireo. Ohatra amin'izany ny solombavambahoaka voafidy tao Betroka Nicolas Randrenasolo, ny solombavambahoaka Mazoasy Fredy filolefitry ny antenimieram-pirenena. Ny tolakandro niverina tsikelikely teny an-toerana ireo solombavambahoaka sasany ireo. Raha ny loharanom-baovao azo no tambazana vola 7 hatramin'ny 50 tapitrisa ariary isan'olona ireo solombavambahoaka nivadika ho HVM sy ireo pomba ny fitondrana ireo ka minisitra iray no anatitra ny vola eny an-toerana. Noho ny tonga ny tamin'ny 3 ora sasany tonga teny an-toerana ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy. Ity farany izay tsy naharitrela. Taorin'izay nandeha ny feo fa tsy manaiky ireo solombavambahoaka raha tsy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta na ny filoham-pirenena ny tonga eny an-toerana miaona amin'izy ireo fa tsy mahatapaka ny olona na lefa ndresy lahatra ireo solombavambahoaka. Nanomboka tonga tsikelikely taorin'izay ireo ministra toa ny ministry ny Jono, ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministry ny serasera, ny ministry ny fanabeazam-pirenena ary ny ministry ny rano sy ny angovo. Teny an-toerana ihany koa ny filohan'ny antenimieran-doholona no sady filohan'ny antoko HVM Rakoto Vaorivo. Tamin'ny 9 ora latsaka 10 minitra tonga teny an-toerana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ora iray sasany taty aoriana nahita marimaritra iraisana tamin'ireo solombavambahoaka ny Prime Ministre ary nahazo toko fa olaniana tsy misy fanitsiana ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana ny ampitson'io ka niroso tamin'ny fiaraha-misakafo ny rehetra. Taorin'io niala teny an-toerana ny Prime Ministre. Tonga teny an-toerana ny fiara sprinter maromaro avy amin'ny Kotis hitatitra ireo solombavambahoaka ho eny Tsimbazaza ny ampitso. Ny maraina teo tamin'ny 7 ora sy 15 minitra niala teny an-toerana ireo solombavambahoaka niazo ny lapan'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza. Ho an'ny mpanara-baovao araka ny faneho-kevitra samihafa miparitaka amin'ny tambazotra tserasera ohatra fanaovana kolokolo sy fandraisana kolokolo ny tranganisy teo amin'ny fahefana mpanantanteraka sy ireto solombavambahoaka maromaro ireto teny amin'ny Pont d'Or. Noho ny fitiavana diso tafahoatra-dravola tsy nisy nanontany tena ve ireo solombavambahoaka ny amin'ny hoe izao ve no nifidianany vahoaka azy ireo hoy ny mpanara-baovao. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao amin'ny mpanantanteraka ihany koa ny amin'ny hoe vola ohatrina no nolanin'ny mpitondra na mpandaniana iny lalàna iny ary vola avy aiza. Efa vita avokoa ve ny lalana rehetra manerana ny nosy ary efa misakafo in-3 isan'andro avokoa ny vahoaka malagasy no afafy toy izao ny volam-bahoaka. Mamy loatra ihany koa ve ny seza ka nahiteraka korontana sy tsy fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fampandaniana ireo lalàna ifeny fifidianana ireo dia tsy maintsy atao amboletra. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa andriamatoa Jean-Michel Henry izay solombavambahoaka ny Ambovimbe Andro miarabanao tonga soa eto amin'ny sampany fampalalam-baovao amin'ny maha-solombavambahoaka anao ahoana ny fijerinao ny fandaniana natao amboletra tamin'ity ambany ireny. Miarabanao koa David dia marahaba ny vahoaka mpijery ny télévision Cool TV marary soa anareo isaky ny tokantrano tsirairay avy. Marina tokoa zay fa natao amboletra mihitsy zany ny fandaniana ny ireo lalam-pifidianana atao amin'ny antenimieram-pirenena androany reny. Atao amboletra satria tonga dia hoe dictature ny fanjakana, dictature ny majorité no natao fa tsy misy maromaro tsiraisana, tsy misy fifandaminana. Ny filohan'ny antenimieran'ny pirenena koa moa tonga dia nanao didiko fa lehibe nampandany ny lalàna igny isan'andininy nefa tokony mbola hisy ny
fijerena azy amin'ny ankapobeny ny fandanian'ny lalàna iny amin'ny ankapobeny ny fanehoan-kevitra tokony ho natao dia tsy nanaika moa ny rehetra fa de hoe tsy maintsy tonga de laniny io tsy maintsy fitany io zareo milaza fa maro anisa dia nandany an'iny tsy nisy considération ny hevitry ny be sy ny maro zay anefa atao anatin'ny commission dia nivory nandany andro 2 andro 3 andro tanatin'ny commission nitondra fanovana sy fanitsina ireo lalàna anankitelo ireo zany satria itsika raha hanao fifidianana hitondra fitonina fifidianana hitondra filaminana fifidianana hanaovantsika alternance démocratique ny fifidianana tokony hatao ny zavatra ho vokatry ny fandanina iny lalàna androany iny zany dia mampiahiahy mihitsy fa ivoleny fitondram-panjakana korontana ity firenena ty ny vahoaka malagasy heveriko fa tsy any amin'ny korontana no tokony atao efa manana safidy ny vahoaka malagasy ka tokony fifidianana madio mangarahara sy fifidianana hitondra amin'izay fampifitoniana zay ny zavatra tokony atao indrisy nefa fa ny zavatra nisy dia fanaovana amboletra tsotra zao no nataony gouvernemanta sy ny filohany antemera-pirenena resantsika ihany moa toy an'izay fa ny hoe inona zao mety hoe toy an'iny lalàna iny raha aminao somba mivoaka inona mety ho toy lalàna moa dia ny laniny zareo androany milaza fa hoe 7 zareo no nandany azy ny majorité tadiavina moa ny 7 mazava ho azy zany fa kely ane ny lanja ny rapport de force ao amin'ny assemblée nationale raha zany izy kely ary azoko lazaina fa mafesadanja koa izahay nitondra fanitsina zahiny azoko lazaina ito hoe tsy mitsipaky ny lalàna mpifidianana iny fa mitondra fanitsina sy manao fanovana mba ho lalàna mpifidianana marina ny lalàna mpifidianana hirosotsika amin'izany fifidianana zany ka zay zao ny vokany mazava ho azy fa rehefa tonga any amin'ny antemeran-doholony izy dia lany ho azy iny lany ambogadiny fa ny zavatra tokony ho resahana kely zany raha mijoro amin'ny maha izy azy ny HCC satria tsy maintsy mandalo any amin'ny haute cour constitutionnelle iny lalàna iny dia mazava tsara fa misy zavatra maromaro ao tokony ho hamerena ny HCC iny lalàna iny aty amin'ny antemera-averinodiniana aty amin'ny ary raha sanatria araka hoe tonga eny amin'ny HCC izy dia hoe miverina tonga dia lany amin'io lalàna fifidianana io mety hisy fifidianana ary ve eto amintsika satria raha filazana to hoe mety korotana ny vahoaka tsy anaiky an'iny ny voalohany aloha ny HCC ny efa nanao rôle de régulateur amin'ny fiainam-pirenena amin'ny fitondram-panjakana tadiditsika angamba iny motion de déchéance iny efa tafavoaka tany amin'ny assemblée nationale tokony zavatra nataony HCC tokony constaté fotsiny de hoe déchu io filoham-pirenena io noho nireo antony lazainy député reny nefa ny HCC zany no nametsaka an'le hoe pacte de responsabilité tamin'ireo fotoana reny ka noho zay fanana ny HCC rôle de régulateur zay fanaovany an'izay zahay mieritseritra de hoe tokony indray mitoraka izy tokony hanana an'izay rôle zay koa satria manana tombotsoa ny andrim-panjakana rehetra tsy vitany de hoe ny HCC ihany fa na ny FFM fampiavana-pirenena tokony manana tombotsoa ny andrim-panjakana zany tsy hamboly crise hamboly korontana eto amin'ny firenena ka reny lalàna zay tsy manara-dalàna reny ohatra fotsiny zao ny bulletin numéro 2 aty amin'ny
filoham-pirenena le bulletin numéro 2 dia mitsanona aty amin'ny lalàna mikasika ny solombavambahoaka le bulletin numéro 2 tsisy tsony izay ihany zany no ahitataratra fa ny lalam-pifidianana misy amin'izao fotoana zao izay nilaniny ireo député izay voavidy ireo sy be fatahoranareo dia lalam-pifidianana natao hanomezana vahana ny kandida eo amin'ny fitondrana, hanomeza vahana ny olona anankiray fa tsy hitondra fitoniana mihitsy eto amin'ny firenena zany. Ka aza zavatra zay no miseho dia ny mampalahelo dia ty fitondrana ty zany no mitondra ny firenena any amin'ny korontana fa tsy any amin'ny fandaminana zany. Ny amaranantsika anazy Andriamatoa Solombavambahoaka lany androany koa ny CDES natao amboletra koa nasisika atao dia lany any areraka tamin'io lalàna amin'ny fifidianan'io ahoana nefa zavatra efa nitsipahanareo zany aloha dia tsy ara-dalàna koa zay anatin'ity 3e session extraordinaire ty efa nitsipahanay iny CDES inona ndray no mbona nanaovany azy androany satria lalàna efa tsy nipakinay tao amin'ny Assemblée nationale igny tsy tokony hiverenana tsony fa any amin'ny session manaraka iny raha mba misy élément vaovao handresena lahatra ny solombavambahoaka dia hoe reto ny fanatsarana ny lalàna mikasika ny CDES dia tokony hoany zany tokony mbola hitondrana azy any amin'ny session ordinaire manaraka zany fa dia izy natao amboletra androany igny zany. Ny zavatra tiako hamarina zany dia zao hoe mikasika ny débatsika eto zao inona moa no mahatonga les députés taty amin'ny Pandoro. Ny député any efa manana ny trano misy azy hatsizay tsy mipetraka amin'ny hôtely indrindra moa tsy mipetraka any amin'ny Pandoro. Maninona no natao conclave agny na feny tany ny député dia satria zany io no mahamarina le resaka te hoe suspicion na corruption anatin'ity zavatra ty ao zany. Maninona ny Premier ministre ny membre du gouvernement no tonga ananana pirofo zany mamangy ireo député reo aty amin'ny Pandoro hitataratra drôle zany ka zany no iantsoanay ny vahoaka malagasy sy ny andrim-panjakana izay mbola handalovany ty lalàna ty dia hoe tsy misy dikany ity lalàna androany ty satria ny lalàna no fidina amam-bola. Ny député tsy nifidy an'ity lalàna ty à son âme et conscience fa nifidy amin'ity noho ny vola. Ny fidiny député koa ty noho ny tahotra satria misy député teninona ane zany rehefa miresaka aminay ane le député te hoe zahay ho any aminareo fa zahay manana dossier maloto dia tsy afaka mandeha any fa ho gadraina rehefa any aminareo zahay zany rehetra zany dikan'izany tsy voahaja ity fitondram-panjakana ty zany les séparations de pouvoir entre ny exécutif sy ny parlementaire. Tsy tokony fisy fitsabatsabahana mihitsy io raha misy resaka atao dia tokony any amin'ny lapam-panjakana no iresahana an'izay zavatra zay fa tsy aty amin'ny hôtely privé an'olona ty zany. Ka ny fanjakana amin'izao fotoana zao dia fanjakana mila arodana mihitsy satria fanjakana tsy manara-dalàna tsy manaraka ny lalàna ny séparation des pouvoirs indrindrandrindra moa betsaka ny lalàna indrindra ny lalam-pandroena vao hitsakitsaky n'izao fitondram-panjakana zao. Ankasiany ianao Andriamatoa Solombavambahoaka vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-bahoaka nitondrareo fanazavanareo. Misaotra indrindra namana Davida dia manao veloma ny mpijery ny fandaharana ny Kolo TV. Rendenanao antso amin'ireo vondrana iraisam-pirenena avy hatrany ireo solombavambahoaka miisa 370 izay nitsipaka ny fandaniana lalàna mahakasika ny fifidianana androany tena ny anteny meram-pirenena fanampanazavana. Ka ny anay fanapahan-kevitra dia tsotra karazany droa ihany. Ny voalohany lavinay hatramin'ny farany io ary miantso ny communauté internationale izahay andinika tsara ny mety ho fehitraika an'izao zavatra miseho eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao
ny zany izy io na SADC io na ny Union africaine io na ny any amin'ny Union européenne io ary indrindra ny any amin'ny masovoy rehetrarehetra eto Madagasikara zay mety hipakana amin'ny Nations Unies atsonay taritinay sain'izy ireo andika ny zava-misy teto androany ary tarihanay izy tokony hiantso anay hieno anay 7 menaday ireto 7 ny anday eto zay lalàna ampiseho eto manomboka androany ninona ampiseho na loi de finance na inona dia isy tany sy fanjakana andeva eto todika manokana amin'ny filoham-pirenena ny tenanay avy amin'ny atokotiko Madagasikara raha vao ny anteny miara-pirenena dia omeo 10 andro zay hiverenanay eto ary dia mbola mahapahatsiahy ny Bianco miantso mba hanao ny asany antsakany sy andavany miantso ny vahoaka malagasy rehetra ho vavolombelona amin'ny tranga misy ato amin'ity Assemblée nationale ity ary miantso koa anireo fikambanam-pirenena iraisan'ny communauté internationale amin'izao kolikoly mahamenatra ary ataonay retany rendanitra fa io lalàna io izay nolanina amin'ny amboletra io tsy hitondra filaminana ary efa napahafantatra an'izany hatramin'ny voalohany zahay dia Madagasikara ny manontolo no anisan'ny misimba raha ampiasana io lalàna io fa dia io moa zany lany zareo tao zany hoe lany tamin'ny fomba izay tsy fomba demokratika fa lany tamin'ny fomba nisy faneriterena kolaka nisy fividianana nisy fividianan'olona sy ny sisa fa raha tamin'ny voalohany dia hita fa samy kinainaina daholo ny député rehefa nijery ny lalàna io ary hitantsika fa natateza nisy ny imprégnation natao miaraka tamin'ireo société civile dia hita hoe samy sy tapa-kevitra tamin'io sy mbaombaoka maro an'izy anaraka tokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa vaovao kosa nahitantsika nitatitra teny amin'ny nivon'ny hôpitaly nandritra ny fetiny Pasika 24 sy 4 arivo eo ihany koa ny fanafian-dahalo tany Fianaratsoltany rehefa avy eo ary. Appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azo notifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika miaka-midina ny vidin-tsoloka tato anatin'ny 420 ora monja miembotra ve zany ny fanjakana manoloana ny fampiarihana amin'ny vidiny tena izy. Inona ny fifanarahana farana natao tamin'ireo mpanjara solika fifanarahana politika avy lentany misy amin'izao fotoana izao raha fanavavan'ny Pay Toekarena iray Michel Arna Arzona. Niverina tamin'ny vidin'ny volana martsa teo indray ny vidin-tsoloka alina raha tokana ahitana fiakarany sy 10 ariary isaky ny litatra ho an'ny gazoil sy ny essence 40 ariary isaky ny litatra ho an'ny pétrole ny voalohan'ny volana aprily teo izany hoe niotry ny 4 ariary ny litatra. Niverina ho 3,703 ariary ny litatry ny essence amin'izao ary 2,303 ariary ny gazoil.
raha toa ka toe-karena amin'ny ankabeny resaka solika raha ny fanazavany pahay toe-karena iray nanaovana fanadiadiana fifanarahana politika avalenta no misy amin'izao eo amin'izay famaritana ny vidy-solika izay. Ny fotoana nandraisana an'ilay fiakarany décision dia tamin'ny 1er avril décision 1er avril ireny zay 60 avril raisina sérieux le izy raha milafina toe-karena tokoa dia tokony manaraka an'izay atao hoe tendance fiakaran'izay ny vidin'ny solika kanefa noho ny lafina ara-politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy manaraka an'izay fanapahan-kevitra politika mifanaraka amin'izay koa ny fitondram-panjakana politika tokoa no mifehy économique tsy maintsy manaraka an'izay lozika izay tsika dia eo amin'izay fotsiny jerena hoe fa inona ka ilay politika manery. Arak'izany fanontaniana maro no mipetraka inona ny toy ny fifanarahana amin'ny fanjakana sy ireo mpanjara solika ny emotra indray ve ny fanjakana ny amin'ny famaritana izay vidiny tena izay. Karena ohatran'io dia fifampirarahana ny zava-dehibe. Misy zay fifampirarahana natao talohany nampiakarany mpandrarahara solika azy. Raha fijery azy zany dia hoe tsy nisy ilay fifampirarahana na tsy naombany ny fifampirarahana natao matoa ndray izay fanapahan-kevitra izay ny mpandrarahara solika hoe ampiakatra izahay. Dia rehefa nahita an'ilay fampiakarana ny fitondram-panjakana zay vao taitra dia nandeha indray nanao vevoniverina nanao fifampirarahana dia hoe averena io inona ny tamban'izay amin'ny lafin'ny politika satria miainako izay hoe misy tambany ara-politika goavana be io fa fandrarana toe-karena dia tiana miainy orinasa zany dia inona zany ilay fanarahanao alohan'izay nanao ny fifampirarahana ny fanakarana zay tsy maintsy hoe fanarahana ara-politika io fa tsy ara-toe-karena tsiny. Raha tsy ahivina ny volana febroary teo nisy ny fifanarahana teo amin'ny rotonta ary nisy ny famidinina ny vidy-solika tahaka izay ihany koa veny tamin'ity volana ity. Raha ny fanazavana azo tamin'ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny ministeran'ny angofo sy ny solitany ny farany herinandro teo ny fidinan'ny sandan'ny ariary sy ny fiakaran'ny vidiny eo amin'ny tsena iray samy pirenena no antony ilay fiakarana tampoka teo. Mipetraka ihany ny fanontaniana hoe miaka-minina tahaka izay ihany koa ve ao anatin'ny 420 ora ny vidiny eto amin'ny tsena anatiny tsy nahenona feo ary tsy nahazona fanazavana treto ireo tompona andraikitra andrasana ary ny toin'izay. Tsy mazaka ny fifamezivezena arabaritra eto Madagasikara intsony ny serana tsambony Tomasina antony ny fitarazona ny asa sy fitsoany entana any an-toerany izany raha ny fanazavany avy eo anivon'ny ministeran'ny indostria ankilan'izay moa dia goavana ny fahatantoka teraka izay ho an'ireo mpandraraha Fezora Faly. Zaka ny serana tsambony Tomasina intsony ny fifanakalozana arabaritra misy eto Madagasikara raha ny fanazavana ka mampitarazoka ny asa sy mampitsoka ny entana tokony hivoaka na hiditra ao an-toerana sy eto amin'ny firenena. Izay ny fanazavana ny entana tale jeneraly misana ny fampivoarana ny sehatra tsy miankina eo anivon'ny ministeran'ny indostria manoloana ity raharaha ity. Raha toa ka tsy mbola nahita mbaolana hatreto ireo fepetra sy vahaolana ny raisina hamerenana ny fivezivezena amin'ny laoniny tsy mbola atao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ny famahana tanteraka ny olana eny amin'ny ity serana tsambony Tomasina ity raha ny fanadiadiana natao. Pozitiva zany le izy tokony hoe mitombo zany ny fanodinana misy eto Madagasikara dia mitombo koa zany ny fanafarana entana fa sendran'izay hoe tsy vonona zany ny port zany mbola tsy nazaka an'izay voarany ny import export zay dia izay no jerena vahaolana miaraka dialogue public aloha zany natao tamin'ny ministeran'ny transport sy ny mpiara-mombona antoka rehetra tany amin'ny douane sy ny rehetra mpisehatra any import dia ny manaraka zany ny dialogue public privé eo ampikarakarana anazy dia amin'ny andro manaraka zany no hijerena le vahaolana zay moa zany tena vahaolana maharitra atao hoe moyen terme. Fa tsy antoka goavana no aterak'izay ho an'ireo mpandraraha sy orinasa miasa eto amintsika pitaka fandraisana andraikitra matotra ary maika avy amin'ny fitondram-panjakana ny syndicat-ny indostria. Ny fiketran'ny amin'ny lafin'ny indostria dia betsaka satria misy ireo orinasa izay manafatra entana avy any ivelany ary indraindray ireo matière première dia avy any ivelany. Ankehitriny misy ezaka izay nataon'ny fatiseranana koa hitanay tamin'ny herinandro fa mbola tsy mifamitsy ny olana satria be da be ireo entana mbola tafahitsika ao amin'ny seranan'ny Tomasina eo. Tato ato dia misy orinasa ny efanjanona ary mampalahelo zany ary migiady mihitsy amin'ny
fanjakana mba hijery ny araolana misy zavatra io zosikevitra dia zao mba mifanakina zany ny MICTSL sy ny fanjakana mba hitana ny vahaolana. Manoloana ny tsy fahatafavoan'ireo conteneur sy ny fanafoanan'ny mpanjifa ny komandy amin'ireo mpandraharaha sy orinasa eto Madagasikara, tsy tokony hiankina amin'ny seranatsambo ny Toamasina ihany ny fampidirana sy famoahana entana eto Madagasikara. Raha nambaran'ireo mpandraharaha ara-toekarena eto amintsika, tokony hisokatra sy averina ny seranatsambo any amin'ny faritra hafa raha ny fanazavana hatrany. Tsy azo tombony koa sy Madagasikara amin'ny firosona amin'ny libre échange continental raha ny nambarany fifindronany mpandraharaha eto Madagasikara. Mbola marefo ny indostria malagasy raha ny fanazavana azo fizora faly hatrany. Mazava ny hevitr'ireo mpandraharaha malagasy manoloana ny fanalalahana ny fifanakalozana ara-baritra eto Afrika na ny firosoana amin'ny zone de libre échange continental izay neken'ireo filoham-pirenena afrikanina ny 20 ny volana martsa teo. Sarotra ny hirosoana amin'ny fifaninanana noho ny arefon'ny indostria malagasy raha nambarany filohan'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy Eric Rajaonary. Tsisy ny tombontsoan'ny Madagasikara manoloana izany. Raha mbola tsy matanjaka ny industrie malagasy sarotra tsy ahita tombontsoantsika satria be dia be zavatra mbola tsy mimpandrosa Madagasikara. Ny industrialisation, ny tasalam-bolatsika, infrastructure routière, maritime, be dia be zany zavatra mbola tena tsy mandrosa eto Madagasikara. En termes de coût de protection lafo be loatra. Resaka herinaratra tsy misy ny eo koa ny sehatra tsy ara-dalàna zany daholo zavatra tsy mampandrosa eto Madagasikara. Ny olona tsisy tia hanao investissement tsony eto Madagasikara satria matahotra isandany volan'ny Madagasikara ny ariary fa ambany dia ambany. Zany daholo zany tena hoe vato misakana tsy mampandrosa ny tontolo fanarana eto Madagasikara. Dia hoy za hoe alohany hoe miditra amin'ny zavatra zay tsika tsara aloha andao tsika tanjaka aloha. Fepetra maro ihany koa ankilany no takiana amin'ny tsy fanalalahana ny fifanakalozana ara-baritra ity. Isan'izany ny fanalalahana ny fivezivezen'ny olona, ny entana sy ny vola. Fanapahan-kevitra izay ilana fandinihana mialoha ny fampiarana. Liberté de circulation de personnes zany fifanarahana misy dingana telo. Dingana voalohany dia rehefa andeha zany le olona amin'ny tany afrikanina dia tsy mila visa na manao visa à l'arrivée. Zay dingana voalohany. Dingana faharoa liberté de résidence tsaran'ny firenena. Dia dingana fahatelo amizay le liberté d'installation des entreprises. Fa io koa zany anjaran'ny firenena mahita hoe hiditra amizay ve sa tsiditra afaka 5 taona, 10 taona, 20 taona. Raha tsy ahivina ny 20 ny volana martsa no nanaovan'ireo filoham-pirenena miisa 470 mpikamanao amin'ny vondrona afrikanina sony hirosoana amin'ny fanalalahana ny fifanarahana ara-baritra eto Afrika. Tery Vaimanta no anjikany ny mpandinika sy mpanara-baovao ny fampiarana izany eto Madagasikara. Ny tsy fisian'ny fifampiresahana mialoha ny fandraisana fanapahan-kevitra mamatotra tahaka izao no olana amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Raha nambaran'ny mpandraharaha sy ny sindikany ny orinasa malagasy dia takiana izy ireo ny fiaraha-midinika amin'ny fanjakana mikasika ny fepetra sy ny fanapahan-kevitra raisina mialoha ny hidirana amin'ny fampiarana. Takiana izy ireo ihany koa ny hamantatra mialoha ny toetry ny tsena sy ny lalam-barotra azo hidirana. Parlemanta avy amin'ny firenena 20 no ilaina mankatoy ny fifanarahana mialoha ny hirosoana amin'ny fampiarana ny libre échange continental eto Afrika. Hatreto tahaka ny zava-misy amin'ireo fifanarahana ara-baritra anaty vondrana sy fikambanana iraisam-pirenena samihafa toy ny ACP, COMESA, tsy hita izay tombony sy vokatra mivaingana azon'ny Madagasikara avy amin'ny fifanarahana amin'ny vondrona afrikanina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy nisy ny ainana fohy teny amin'ny hôpitaly nandritra ny fetin'ny Paska 24 nahitana fiainana 900 ny tany fidirana hôpitaly sy ny heran-doza raha oharina tamin'ny taona lasa fanadina. Ny ena amin'ny akapobeany ireo niaran-doza raha ny tatitra androany oharina amin'ny fetin'ny Paska 17 tsy nisy ihany koa ny ainana fohy raha ny vaovao avy amin'ny vonjy-taitra teo anivon'ny HGRA. Mitotaly 270 ireo niaran-doza ary 20 tamin'ireo niditra hôpitaly nandritra ny fetin'ny Paska teo raha 50 izany tamin'ny taon-dasa. Ho an'ny lozam-pifamoivoizana teto Andrenivohitra 440 no nampidirina hôpitaly ny andron'ny Paska ary 7 ny alatsinain'ny Paska.
Ny teny amin'ny lalam-pirenena kosa 2 no ny tropitaly ny andron'ny Paska ary 7 ny alatsinain'ny Paska. Ireo no antotanisa voaray nandritra izay fankalazana ny fetin'ny Paska izay. Araka izany, ny enatsy toyny tamin'ny taondasy ireo niaran-doza tamin'ity fankalazana ny fetin'ny Paska 24 ity. Nitrangana fanafian-dahalo indray ny farany herinandro teo tany Alakamisy Ambohima Fianaratsoa nisy ny ainana fohy ary nitorany fokon'olona fatin'ireo dahalo lavony bala ny mpitandron'ny filaminan'ny lilira beata. Ny paritaka tamin'ny tambazotra tserasera nanomboka omaly ny sarin'ireo dahalo maty voatifitra ary avy eo nidorana tany Fianaratsoa. Teo ihany koa ireo omby nangalarin'izy ireo izay voatifitra. Raha ny fanazavana voaray tamin'ny fampitam-baovao avy any an-toerana, dahalo 10 mahery no nanafika toerana iray tany amin'ny distrika Lalangina, narahina mpitandro filaminana ary nandositra ny hazo an-dranomafana ireo dahalo ireo, nisy ny fampitifirana. Namaly izany ny dahalo, 9 tamin'izy ireo ny lavo. Ny iray amin'ireo 9 ireo lasa ny dahalo. Omaly ihany, nisy fanafiana hafa indray tany Ambalakindresy, distrika Ambohimasoa. Narahin'ireo zandary ihany koa ireo dahalo ireo. Raikitra indray ny fifampitifirana teo amin'ny dahalo sy ny zandary. 3 tamin'ireo dahalo no voatifitra ary ny iray azo sambelona. Raha totaly izany, 7 dahalo lavon'ny mpitandro ny filaminana, ny iray amin'ireo ny lasa ny namany ary ny 7 ambiny no takiany ny fokon'olona hodorana. Toerana sokajiana ho faritra meno ireo toeran'ireo raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra avy any an-toerana. Ny faritra Matanjambony izay misy district amin'ny ankapobeny zany dia atao hoe manana commune raiky amin'ny 70. Ny 720 amin'ny raiky amin'ny 70 dia commune ambanivohitra avokoa. Izay anisan'ny manome vahana betsaka ilay tsy fandriampahalemana ambanivohitra noho ny fisian'ny asan-dahalo zany. Ka anisan'ny asa goavana tsy maintsy atao ny fitondram-panjakana eto anivon'ny faritra Matanjambony zany dia ny fametrahana zany fandriampahalemana mahatra izany. Natomboka moa zany tamin'ny fanabeazana sy ny fitaizana an'ireo mpanora zanakitsika eny ambanivohitra. Izao moa zany tena tafiditra anatin'ny faritra mena tanteraka ny faritra Matanjambony. Nisy an'ireny zava-nisy tamin'ny omaly Lenidepaka reny zany izay nanomboka tamin'ny distrika Lalangina tena makivaky niodina amin'ny Ambohimasoa hatrany amin'iny Vatovavitra zany tany kely lala iny lalavo an'ireo dahalo izay misa 9 moa ny tany kely lalina fa ny ampiny taty Ambalakindresy zany dia 7 ireo dahalo lavon'ny bala mpitandro filaminana noho izy ireo izay namaly ny mpitandro filaminana. Amin'ny fotoan'izao moa zany tsy maintsy arovana ny fokon'olona sy ny tanàna zany dia mbola mametraka ny paikady sy stratégie zany ny mpitandro filaminana avy amin'ny zanavy pirenena miaraka ny lehiben'ny faritra mba ahafahana mametraka ny fitohizan'izay filaminana izay ary mbola mitohy hatrany ihany koa ny fikarohana ny naman'izy ireo satria maro dia maro izy ireo karazana tambazotra mihitsy tsy maintsy fongorana hatrany fotony zany ary mametraka an'izay lamina mahatra izay mihitsy zao amin'izao fotoana izao inoantsika sy antenaitsika fa atanteraka ny andraikitra ny mpitandro filaminana ireo miaraka amin'ny fanampian'ny fokon'olona dia ito izay filaminana izay fahazazana zany fa milamindamindratry zany ty toerana amin'izao fotoana izao. Nisy ihany koa ny omby voatifitra tamin'ireo nalain'ny dahalo ireo, ankoatra ny alatr'omby, miditra amin'ny alatra koa amam-borona sy ny fitaovana ao an-tokantrano ihany koa ireo dahalo ireo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia araky ny efa nitanterana omaly nodimandry teo amin'ny 120 taona ny Winnie Mandela vadin'ny Nelson Mandela very andry Afrika Atsimo amin'izao fahalasany izao hoy ny filoham-pirenena afrikanina tatsimo fanadina. Des chants en l'honneur de celle qu'il surnomme Mama Winnie. Nindaosiny fahafatesana omaly tao amin'ny hôpitaly Mill Park ao Johannesburg io Winnie Madikizela Mandela. Hirahira dia no nandraisan'ireo vahoaka afrikanina tatsimo izany. Nitsahatra hatreo amin'ny 120 taona ny tolona ho an'ny fanavakavahambolon-koditra. Nisy ny fihetsiketsehana teo anoloan'ny trano fonena ny tao Soweto. Alahelo lehibe no narenesanay fa lasa ny ireninay andraikinanay izy. En tant que jeune, amin'ny mahatanora lehibe teto Soweto, misaotra ny Mama Winnie Mandela tamin'ny tolona nataony. Vehivavy mainty hoditra voalohany niditra teo amin'ny fiahiana ara-tsosialy tao Afrika Atsimo ary nanohy ny asan'i Nelson Mandela tamin'ny ady tamin'ny fanavakavahana nandritra ny famonjana ny vadiny. Ity sary fifandraisan-tanan'izy ireo ity izay nandritra ny fivoahan'i Nelson Mandela ny fonja ny taona 709 no manamarika ny fandresena ny fanavakavahambolon-koditra tany an-toerana. Nambarany
ny filoha afrikana tatsimo Cyril Ramaphosa nandritra ny fahatongavany tao Soweto fa nafony ainy ho an'izay tolona ao amin'ny fanavaka fahambolo-koditra izay io Winnie Mandela mahery fony ny firenena izy raha nambarany. Il a énormément souffert du régime d'apartheid. Vehivavy nahery fo indrindra tamin'ny tolona ho an'ny fanavaka fahambolo-koditra io Winnie Mandela nokadraina izy ary nampijaliana. Winnie Mandela Fandresena ho an'ireo mainty hoditra no navelany nanolona ireo fotsy hoditra vitsy anisa nanjakazaka tao Afrika Atsimo amin'izao fahalasan'izao hoy ireo vahoaka afrikanina tatsimo. Any États-Unis kosa indray dia mahery ny 3 alina ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny dafim-panarenana sy ny fipetrapetraky ny fitondrana ifehezana ny sekoly miankina amin'ny fanjakany fadiny eo sany France 24 ratra. Dernière, une augmentation de salaire justement pour éviter un mouvement de grève cette semaine. Olon-tsotra sy mpampianatra mahery ny 3 alina no nanao fihetsiketsehana an-dalambe tany Kentucky sy Oklahoma États-Unis nanomboka omaly. Antony ny tsy fanekena ny tambo-karama omena ireo mpampianatra fa ihany koa ny vola tokany fanjakana Amerikanina amin'ireo sekolim-panjakana. Pour boucler leur fin de mois, mais le combat. Ampitombony vola tokana ho an'ireo sekolim-panjakana ho soan'ny zanantsika. Izay no ikika averin'ireo mpanao fihetsiketsehana any États-Unis. Vokatry ny fihetsiketsehana, kilasy maro no tsy nianatra ary tsy voafaritra ny fotoana iverenan'ny fampianarana any amin'ireo sekolim-panjakana amin'ny laoniny. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampalalam-bao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.